Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Dera laza no sandratray ray zanaka fanamasina tsara indrindra. Makasitraka amin'ny tombonandro izay mbola nomenao. Nanafahanao anay ihany koa tamin'ny aliny sary-pahafatesana ka nomezanao anay izao andro vaovao izao. Dera laza ho anao tokoa satria ny fahasoavanao tokoa natoy izao anay. Koa manantona anao mpanetretena Jesosy mangataka amin'ny famelan-keloka avy aminao. Tsy mendrika na iantsony anaranao amin'izao maraina izao. Ianao malala izay rehetra miafina aty anatinay. Eritreretra mangina ny ao anatin'ny fotsy miloka. Jesosy Tompo, sasao amin'ilay ranomasina mba azondray ny famondram-ponao izay lazainao tokoa fa havaozonao isa-maraina ho an'izay manana fatahorana anao. Jesosy ho mitenena aminay. Mila anao zahay mantsy. Tsy mety mantsy ny fanahinay raha tsy manam-pahalalana. Koa dia mangataka ny fananao mahery kasika ny fo amam-panany tsirairay avy ahafahanay mandray ny teninao. Ary indrindra iomba n'izao mpanompo tsy mahasoa nomenao anjara indray noho ny famondram-ponao, izara ny falebiazanao sy ny herinao ary ny fahatsaranao. Saotra Tompo, isandrata amin'ny avy indrindra ka izany indrindra nideranay miaraka amin'ny roapolo ny lanitra sy ireo anjely any aminao tokoa manao hoe masina, masina, masina Jehovah Tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta ry havana. Derao Andriamanitra amin'ny heriny ny voninahiny sy ny falebiazany ary ny fahatsarana. Izany no zaraina amintsika amin'ity anio ity ka dia hosokafantsika ary ny filazantsara araka ny lioka toko 7:20 andininy ny fahafito amin'ny 30 ka hatramin'ny faha-8 amin'ny 30. Luc chapitre 19 verset 37 à 38. Rehefa hita izany, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mpamonjy manao hoe ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo ampidinana amin'ny tendrombohitra Oliva dia nifaly avokoa ny mpianatra maro be ka nideran'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa lehibe izay efa hitany ka nanao hoe isaorana neny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mpitombony amintsika lalandava ry havana ny fahasoavanao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina araka ny voalaza teny aloha hoe derao Andriamanitra amin'ny voninahiny sy ny heriny ary ny fahefany ny falebiazany. Izany tokoa ry havana no zaraina amintsika amin'ity maraina vaovao ity indray. Araka an'izao tantara izao mantsy dia avy nanasitrana nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty mantsy Jesosy ary dia eo eny an-dalana amin'izay izy hiakatra any Jerosalema. Amin'izao tantara izao voalaza n'izao filazantsara izao betsaka ny vahoaka izay nanao tsy omby lalana handray azy satria ny sasany tokoa moa tamin'ireny dia nanatrika n'izany nitsangana ny Lazarosy tamin'ny maty izany. Ary dia miakatra ny renivohitry ny Jerosalema Jesosy eto ka faly ny vahoaka. Azany fifaliana izany dia tsy hainy nofefena, tsy hainy hosakanana mihitsy izany, tsy hainy nofefena tsy tobaka izany. Tsaroany ireo vahoaka ireo mantsy ny asa lehibe ka nisaotra an'Andriamanitra izy noho ny izany asa lehibe izany. Miposaka mantsy ilay masoandro ny fahamarinana fa ny andro pasoavana maneho zava-baovao. Koa eo amin'ny olony tokoa ilay fahazavan'izao tontolo izao ankehitriny ka rariny sy hitsiny izy iray faly satria dia nandositra ny haizam-pahotana ary dia ao tokoa ilay fananganana ny maty, ilay mpiandry tsara. Izany no tsinjo ny vahoaka eto ka nibitaka izy ka faly izy. Eny, izao dia miseho amin'ny mahampanjaka ny fiadanana an' Jesosy ka miakatra ny renivohitra izy ny Jerosalema. Faly noho izany ny vahoaka ka dia nandray azy tamin'ny mpihobiana tena
feno dia feno tokoa ry havana malala, ry havana miaino ny maraim-baovao. Ny fahatsapantsika fanandray ny famonjena isika dia manokatra ny fotsika hiteny toy ny nataony mpanao salamo hoe misaoran'i Jehova ry fanaiko, azay rehetra tonatiko, misaora ny anarany masina. Ary koa nampiteny tahaka ny nataony Paoly apôstôly hoe ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioarany fahatsarany fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko, araka ny voalazan'ny Paoly any amin'ny bokin'ny Filipiana any. Eto dia tsapany vahoaka ny soa voarainy ka tamin'ny feo mahery no niderany an'Andriamanitra miseho amin'izany ry havana fa fifaliana no azo ka izany no tsy maintsy atao antsoafo. Fisaorana no be ao am-pony izay mahatsapa ny fanazavany fanahy masina azy, ka Andriamanitra no asandratra ho mpanjakany izany olona nahatsapany izany fanazavana avy amin'ny fanahy masina izany. Taloha izy mantsy dia andevony ota, fa izao kosa tonga olona afaka noho izay nataon'i Jesosy tamin'ny alalan'ny filazantsara. Fa raha ny zanaka tokoa mantsy sy no mahafaka anareo iny tompo dia ho afaka tokoa ianareo. Dia manompo azy ao amin'ny fanjakany sy ny fahamarinana izy. Fiadanana no voarahiny izay nandray an'i Kristy sy ny filazantsarany. Tsy fahavalo intsony izy, fa atao hoe zanaka, ary raha zanaka dia mpandova. Izany filazan'ny Paoly any amin'ny Galatiana 4:17 any. Ka ny fiadanana ny voavela eto ka no rivotra iainany. Ary ilay fiadanana atolony ny zanany, izany no iainany isan'andro. Ny fanavotana entin'ilay mpanjaka ny fiadanana matsy dia nasehony mialoha tamin'ireo vahoaka mioby azy ireto. Ka ravoravo izy ireo, faly, mibitabitaka, tsy avy amin'ny zavakafa izany hoy izy ireo, fa avy amin'ny anarany Jehova. Ka io no asandratriny, ka io no nasandrany eto, io no nandrandray eto. Ry havana malala, efa tsapanao fa efa voavidina raha Kristy tokoa moa izasy ianao. Ry havana malalo, nahazo ny filazantsara nge isika dia isika ilay nipetraka tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana, nefa ny posany mazava. Eny, ny tenin'Andriamanitra no manitsy ny diatsika ho amin'ny lalam-piadanana, araka voalazany lioka, ka rariny koa isika raha mifaly toy ny nataony vahoaka ny Jerosalema fahizay, dia fifaliana vokatry ny famonjena voaray. Koa hita eto koa nefa ry havana ny setry ny fifaliany fandraisan'ny famonjena, satria dia ao amin'ny andininy eo ambanimbany eo dia milaza fa nisakanana mihitsy Jesosy, nisakanana mihitsy ny olona tsy tabatabaza fa tompoko tsy hira. Ary izany voalaza eto hoe fa ny fariseo amin'ny anaran'i Jesosy ny 9:7 fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe mpampianatra rarao ny mpianatra ao. Fa izy namalika nanao hoe lazaiko aminareo fa raha mangina ireo dia ny vato izy no iantsoantso. Noho izany ry havana malala dia tsy maintsy tsy misy koa moa ny manondrana ihany araka ny fitenitsika. Dia hita eto izany araka n'izany ny setry ny fifalian'ny fandraisana famonjena dia ny feo manao hoe rarao ny mpianatra ao. Feony izay tsy tian'i Jesosy izany ry havana, no ninona no ny fialonany, no ny tsy fitiavany. Rarao hoy izy ataovy maliny, ajanony any, fa aza mifalifaly toy izao. Izany angely voalaza eto hoe sia hoy ny tompo, raha mangina ireo dia ny vato hoy tompo no iantsoantso. Ka andro tsy tokony hampangina antsika mihitsy izao ry havana malala. Andro fanandratana an'Andriamanitra izao ka tsy azo rarana. Izany iza anandratra an'Andriamanitra sy dera azy ary hanompo azy. Teo alohan'izao mantsy dia mazava ho azy tokoa fa tena hita ao amin'ny tantara teo aloha fa norarahan'i Jesosy tokoa aloha ny olona izay nositraniny tsy hanao filazana mahoraka dia mahoraka amin'ny fanasitranana izay azo tamin'i Jesosy, ary ny feperan'i Jesosy mafy izany. Fa izao kosa tonga ny fotoana hankalazana ny zanaka ka tsisy azo rarana ry havana malala. Ry havana, tsy mahafaly ny devoly sy ny mpanompo ny manjaka ankehitriny
ny fankalazana sy ny fanandratana amin'ny Jesosy ka tia misy mamy ny ampandrina ny mpianatry ny Jesosy. Eny, hatramin'i Jesosy aza dia sainy milazana mihitsy hoe ampandrinina ny mpianany tia hoy Jesosy satria tsy maintsy toriana ny filazantsara ary atao mpianatra ny firenena rehetra. Araka voalazan'ny Matteo 7:29-20 hatramin'ny 20. Ary efa nomena azy hoy Jesosy ny fahefana rehetra ka ny vavahady ny fiaina tsy hita tsy aresy azy ry mpitondro filazantsara namako. Aza mitsahatra mangina asehontsika ny fankalazana ny ray ny fiderana azy amin'ny fiainantsika. Eny fa na dia ataotsika potraka aza itsika kanefa tsy maty enjehana kanefa tsy nafoy. Zaho mitondra an Jesosy Kristy tsika ka tsy maintsy makalaza ny ray hatrany ao amin'ny zanaka. Tsy maintsy midera an Jesosy Kristy ary manambara isanandro ny fahatsarany mba hanakoako eran'izao tontolo izao izay mbola miaina ao anatin'ny haiza ny falebiazan'ilay tia sy ny antsotsika. Ko mahereza raha avako tsy azo afenina mantsy vitanana miorina eo an-tampony tendrombohitra. Ary raha mba toy izany koa ny finoana an Jesosy dia fa tsy maintsy matanjaka izy mandra-panaonao ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony hoy Paoly any amin'ny Korintianina 5:10. Engany isika ka hidera sy hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva noho ny fahatsapahantsika sy nandraitratsika ny filazantsara ary dia hampihely izany isika na dia misy aza manao ny feo mandrara satria dia momba tsika ilay nanome toko hoe momba nareo mandrakariva aho ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Fa i Paoly kosa na dia nandalo ady sarotra aza i Paoly sy Silasy tao am-ponja dia tsy nitsahatra nidera an'Andriamanitra ka nierin'izany dia nivaha ny fatotra ary dia niseho ny famirapiratitra ny voninahitr'Andriamanitra. Aoka tsika ry havana tsy anadia mandrakariva ilay Golgota nolazay ny Tompo hoe nivesatra ny aretiny aho mitondra ny fahotany aho ary rehefa tsapatsika izany heriny azo fijaliana mbola manome antsika hery koa ankehitriny fa izay mahatratra amin'ny farany mantsoiny Tompo dia hovonjena. Azy rery ny voninahitra antsika tsirairay avy ny fiderana isanandro an'Andriamanitra na dia ao aza ny zavatra maro samihafa miseho amin'ny fiainantsika ka izany tokoa ny teny hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo hoe hoy izao indray hoy Paoly mifalia an'Andriamanitra ny voninahitra. Aleluia, amen. Ivavaka isika. Saotra Jesosy, saotra Tompo, misaotra amin'ny famindrampona aho, misaotra fa raha nitadiavin'ilay fahavalo anay aneny dia niareraka anay, niapotraka anay, ankivy anay, ialànay amin'ilay finoana velona Jesosy. Nibetsaka ny tabatabany izao tontolo izao te handrara anay amin'ny fanomponanao, amin'ny fiderana ianao, amin'ny fanehoana ny falebiazanao ao anatin'ny fansakanao Andriamanitra. Kanefa dia na dia nandrara aza Tompo ireo fahasoseho tamin'izany andro izany Jesosy dia mbola nasehonao tokoa ny herinao, mbola nasehonao fa anao ny fahefana ety an-tany ka hatrany an-danitra fa rehefa anao no momba tsisy mahasakana an'izany fiombanao izany. Ka misaotra ankehitriny Jesosy ampahirizanao anao anay tsirairay avy Tompo. Misaotra ankehitriny Jesosy ny mbola itenenanao aminay fa mila mankalaza ny raha izay ao aminao, mila midera ny fahatsaranao zahay Tompo malala mba ho fantatry ny tontolo izao miainao anatin'ny aisina fa Kristy velona ilay Andriamanitra ivavahanay, ilay Kristy manome fiainana anay, ilay Kristy manome fiadanana anay, ilay Kristy manome fifaliana ao anay, ilay Kristy miteny aminay mandrakariva hoe ny zanako sy ny asany tanako dia didiko ihany. O Jesosy faly sy ravo izay ankehitriny matsiaro tokoa na dia potraka aza. O Tompo, indro tokoa ianao hoe indro tokoa ianao manarina anay isanandro na dia resy azy indro anao mbola mamelombelona ny fananay. O Tompo, na dia injehana aza dia tsy afoinao. Mankasitraka anao Jesosy, misaotra Tompo amin'ny fitiavanao, misaotra Tompo amin'ny herinao sy ny sandrinao, misaotra Jesosy fa mpiady mahery ho anay tokoa ianao. Ka io ny tsirairay avy an'io Jesosy dia tanteraho aminy tokoa ary itsodra ny masina amin'ny anaranao masina manao hoe hitay antsika tokoa ny Jehovah ka miaro antsika.
hampamirapiratra ny tavany amintsika lalandava tokoa ny Jehovah ka hamindra fo amintsika. Anao mitratra ny tavany amintsika lalandava ny Jehovah ka hanome antsika fifaliana sy fiadanana. Mandehana tokoa i Tompo amin'izao herinao izao. Tsarovy i Tompo indro ao momba nareo manjakariva hambaraka tonga ny fataperan'izao tontolo izao. Ahy ianao anio iny Tompo ary ahy koa ianao mandrakizay. Fa ho anao kosa Jesosy Kristy velona sy maso manakera avy a Nazareta mipetraka amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Anao ny haja, ny dera, ny hery, ny voninahitra, ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra izany ankehitriny mbola ho anay, ho anao mandrakizay. Haleluya, haleluya. Amen.